Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne. J'espère qu'à tous et que Dieu vous bénisse. C'est joie de nous voir ce matin dans la maison de Dieu. C'est une grâce. Aujourd'hui est un jour spécial, n'est-ce pas? C'est un jour de joie, car nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça, hein? Yes. Alors que par un seul homme, le péché et la mort est entré dans le monde, par Jésus-Christ, nous avons la vie. Jésus-Christ est l'agneau sacrifié qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, pour le pardon du péché, il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux et c'était répété à plusieurs reprises. Et nous avons la grâce par Jésus-Christ. Il s'est sacrifié une seule fois pour toutes. Il a versé son sang pour me sauver, te sauver et sauver le monde entier. C'est ce Jésus-là que nous voulons célébrer ce matin. Notre Sauveur, notre Libérateur, notre Roi des Rois. Alors, je t'invite, pour commencer ce temps, à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie, car oui, Seigneur, toute chose vient de toi. Seigneur, ce n'est pas par nos forces ou par nos efforts que nous sommes ici, c'est toi qui nous as conduits dans ta maison ce matin. Merci Saint-Esprit de nous avoir choisis ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour t'honorer. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce matin, car aujourd'hui nous rappelons, Seigneur, de ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, pour cet amour immense que nos mots bien trop faibles ne peuvent décrire, Seigneur. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous sauver, Seigneur. Tu étais roi, Seigneur, tu t'es abaissé parmi les hommes. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés par ton sang. Merci, Jésus. Merci. Merci, Père, d'avoir envoyé ton seul et unique Fils. Aujourd'hui, nous voulons nous abaisser devant ta grandeur. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, devant ta puissance, devant ton trône. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Comme toute la création, Seigneur, ça va bornoreja des choses de mute qui on a tenu. Fale piazano. C'est des choses de anisan ça va borno. On veut, Seigneur, prendre part à cette louange qui ne cesse, Seigneur, de t'élever, qui ne cesse de dire Alléluia, Hosanna à toi, Jésus. Alors reçois ce matin notre louange, reçois ce culte comme un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que cette louange, que ce culte puisse être agréable à toi, que cette louange puisse plaire à ton cœur, Seigneur. Alors prends autorité sur toutes choses maintenant. Viens, Saint-Esprit, et bienvenue à toi, Saint-Esprit, car tu es ici, tu nous as attendus ici, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Seigneur, en nous, et que chaque cœur puisse te rencontrer ce matin. Que chaque cœur puisse te voir ce matin, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, sois élevé dans ta maison, sois élevé dans nos bouches, sois élevé dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Les anakundi nanjemant maneshtan fautan zoto tulzo. Zanakundi tis tâche l'agneau sans tâche ni défaut. Celui qui n'a point péché, c'est celui qui s'est sacrifié pour nous. Alors on va faire ce chant qui dit Hosanna, Hosanna toi à l'agneau immolé, à l'agneau sacrifié, qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. La mort n'a pas pu le retenir.
Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire que tu as fait pour nous, Jésus.
Comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier, Seigneur. Comment ne pas élever nos voix, Seigneur. Car oui, Seigneur, tu t'es donné. Quel grand amour, Jésus. Tu t'es donné, Seigneur, pour nous. Alors comment ne pas, Seigneur, te dire merci? Comment ne pas te dire merci, Jésus? Merci parce que tu nous as rachetés. Merci, Seigneur, parce que c'est par ta mort que nous vivons, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as cherchés de loin. Merci, Père, parce que tu as été toujours là pour nous, Seigneur. Oh, Jésus. Nous voulons encore, Seigneur, élever nos voix, même si nos mots sont bien trop faibles, devant ton sacrifice, Seigneur, sur la croix. Nous voulons continuer, Seigneur, de te dire merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vois nos cœurs, Seigneur, ce matin, nos cœurs pleins de reconnaissance, nos cœurs pleins d'amour pour toi, Jésus-Christ. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Jésus est vivant, il ne cesse d'agir et compte les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, il te connaissait déjà avant même que tu sois créé dans le ventre de ta mère. Santianoe, aonan fale bazana jamanju afiana na. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes ici ce matin. C'est toi qui as autorité sur nos vies, Jésus.
accompli. C'est-à-dire, tout est payé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos fautes qu'il a pris à notre place. Oh Jésus. Il te dit ce matin, tout est payé pour toi et moi. Peu importe ce que tu as fait, tout est payé. Il t'aime. La parole de Dieu dit que il nous aime jusqu'à l'extrême. En malgache, il s'est dit que alors ce matin, peut-être tu te sens éloigné. Je te dis, je t'aime. Je te dis, je t'aime. Il l'a montré sur la croix. Il l'a montré sur la croix à quel point il nous aime. Jésus ne regarde plus à ce qui t'est passé. Il ne regarde plus à ce qui est passé. Jésus toque dans le porte de notre cœur ce matin et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il veut siéger dans ton cœur ce matin. Il n'y a que Dieu seul qui a fait ce sacrifice-là. Il n'y a que Dieu seul qui a vaincu la mort. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sacrifice, il nous a délivrés. Et si le Fils nous délivre, nous sommes réellement libres. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Devant cette œuvre de la croix, je t'invite à élever ta voix, élever tes prières vers notre roi. Nous ne savons pas prier, mais faisons juste monter nos soupirs devant notre roi, car il n'y a que lui, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous a sauvés, Seigneur. Ce chant, Yanoel Tumpo, Yanawire, Tumpo, Yanawire. On est mis en musette et sous la toile, il n'y a que toi, Seigneur. Tumpo, Yanawire, encore une fois. Yanawire, Tumpo, Yanawire, Toi seul, nous voulons y élever, Seigneur, ce matin. Tu es la raison pour laquelle cette assemblée est là ce matin, Seigneur. Toi seul, nous voulons louer le nom au-dessus de tout nom, le nom puissant, le nom qui guérit les malades, le nom qui fait toutes choses extraordinaires, Jésus. Nous voulons nous réjouir ce matin, Seigneur, car le tombeau est vide, que Jésus-Christ est vivant, Seigneur, que la mort n'a pas pu te retenir, Seigneur Jésus-Christ.
Nous voulons t'élever, Seigneur, au plus haut. Sois élevé, Jésus, sur ton trône. Tu sièges au milieu de la louange. Et nous voulons continuer de t'adorer. Nous voulons continuer de dire, Seigneur, Hosanna à toi. Gloire et louange à toi, majesté. Amen.
siècles. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miarabanao a, miarabantsika rehetra, miarabanareo a, tratry ny Pasika fandresena. Miaraba koa ny olona izay manaraka amin'ny vatana amin'ny alalan'ny aina aman-jery. Hitsangantsika riavana hamaky ny salamo fiderana fa 7:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4:10 dia avy eo tsika hanao ny hira FFPM 141 efa resy izao ny andiny rehetra dia vita izay dia ataontsika ny vavaka fiderana vita izay vao mipetraka ianareo. Hamaky ny salamo fa 7:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4:10 tsika riavana. Psaume 19 1-14. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy teny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manam-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny nefa tsy reza feony. Efa mivoaka ao amin'ny tamy rehetra ny familainany ary ny teny dia miantra amin'ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho amin'ny masoandro nataony teo aminy ary masoandro dia tahaka ny mpapakabady mivoaka ao an-trano fandriany sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alehany izy any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany ary ny alehany hatramin'ny farany koa ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Tsy misy tsiny ny lalan'i Jehovah, mamelombelona ny fanahiny. Mahatoky ny teny vavolombelo Jehovah, mahahendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidiany Jehovah, mahafaly ny fo. Mahadio ny didin' Jehovah, mahapazava ny maso. Mahadio ny fatahorana ny Jehovah, maharitra mandrakizay. Marina ny fitsipika Jehovah, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely. Eny noho ny tantely mitete amin'ny tohatra, ary ny mpanomponao dia azavainy reny amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe. Raha ny fahatsotsana dia iza reny mahalala izany? Ataovy tsy manatsiny aho ny amin'izay ota tsy fantatra. Arovo ny mpanomponao tsy ho azy ny ota saisay. Aoka tsy hanapakay izany dia ho marina tokoa aho ka tsy hanatsiny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ny teny vavako sy ny saina ny foko samy akasitrahana eo mason'i Jehovah ho vatolamiko sy mpanavitray. Amen. Thank you.
mivavakintsika tompoko. Ry fahafatesanao, aiza ny herinao? Mahery ny Andriamanitray, Andriamanitra mahery. Tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Tsisy maharombaka izay eo am-pelantanany. Na inona miantra ry havana. Ry fahafatesanao, atraiza ny herinao. Fa izao Andriamanitra izao dia miaino mahita anay. Ka mame voninahitra anao izay Andriamanitra. Midera anao izay sy mankalaza anao izay. Fa tsara loatra ianao tompo. Resinao ny fahafatesana. Naniraka ny zanakao lahatokana ianao hisolo vonanay. Fitiavana no atolotra ao anay. Fitiavana nanomezanao ny zanakao. Hisolo vona ny otanay. Tsara loatra ianao Andriamanitra. Tsara loatra ianao, tsy misy toanao. Tsara loatra ny Andriamanitra ivavahanay. Tsara ianao sady mpanao ny tsara nafoinao ny zanakao. Na dia efa niteny ary izy hoe mafy loatra, tsy ho zakako intsony. Kanefa aoka izay sitrakao no atao fa tsy ny sitrapokany. Nataonao nandalo fahafatesana izy. Nokapohana isivy amin'ny 30 izy. Noratraratraina, norovirovitina ny tavany, nosatriana tsilo. Izany nataonay olombelona anao Jesosy. Izany no namingavingaina ianao. Menatra anao zahay nefa faly izay fa nandresy ianao. Nandresy ianao Jesosy. Nandresy ny fahafatesana ianao. Ary mbola menao famelan-keloka ny olona teo anilanao anio ihany dia eo anamiko any amin'ny paradisa ianao. Sambatra loatra izay olombelona fa tianay loatra ianao Andriamanitra. Tianay loatra ianao Jesosy. Tsy misy tahaka anao Sambatra loatra ianao eo ankavanan'ilay Andriamanitra ray. Sambatra loatra reo anjely mioby ianao sy midera anao andro manalina. Mame voninahitra anao. Mba maniry tahaka azy ireo koa zahay Jesosy. Ka hira sy anakoako ary anandratra ilay hira fiderana manao masina, masina, masina Jehova tompony hery. Hery sy ny ponany tany rehetra. Amen. Hipetraka ianareo ry havana. Efa ho tonga eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra sahatsika. Ataotsika ny hira ry fanahy mpanazava ny 1 sy 2 ao amin'ny boky firana FFPM 190. Fire.
tonga iain'ny sitraponao izay Andriamanitra. Ianao dia manakambarana aminay isan'andro. Ambarao ara Jesosy ny sitraponao fa mangataka aminao izahay. Irao ny anjelinao alin'alina tompy manodidina anay. Ary irao ny fanahy masinao hiasa mahery aminay tsirairay avy. Mba tsy taky ny diranay teto no ivoahanay. Fa handray ny teninao feno fandresena izahay Andriamanitra. Ka mitenena Tompo fa voninkaino ny mpanomponao tsirairay avy. Amen. Ovakitsika miaraka ny sitrapon'Andriamanitra mieny asa anao androany dia ao amin'ny Amosa 5:15. Amosa 5:15. Raha mitovy ny baibolitsika dia ao amin'ny 849. Amosa 5:15. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ankahalao ny ratsy ka tiavo ny tsara, ary ahoreny eo am-pitsarana ny rariny. Angamba Jehovah Andriamanitry maro amindra fo izay sisa amin'ny Josefa. Amen. Ankahalao ny ratsy ka tiavo ny tsara, ary ahoreny eo am-pitsarana ny rariny. Angamba Jehovah Andriamanitry maro amindra fo amin'izay sisa amin'ny Josefa. Amen. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ho asy anao androany. Nandritry ny herinandro masina ry havana dia maro ny zavatra hita tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanasitranana nataon'i Jesosy, betsaka ny mission nataon'i Jesosy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Rehefa avy niray latabatra tamin'ny mpianany izy dia avy eo tonga amin'izay ny olona nitondra langilangy handeha hamono an'i Jesosy. Izay ilay hoe feno faratsiana ny olona ary feno fankahalana. Ilay Andriamanitra, ilay Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nisolo antsika, nanome ny ainy, hanavotana ny otantsika, no nitondrantsika langilangy sy noesotsika, sy nororantsika, sy nolefontsika. Ka ho Jesosy ankehitriny hoe ankalao reny ratsy ka tiavo reny tsara ary ahoreny eo am-pitsarana ny rariny. Angamba Jehovah Andriamanitra maro amindra fo, satria andro ny famindrapo sy ny fibebahana ny andron'ny Paska noho ny zavatra ratsy nataontsika tamin'ilay Jesosyntsika izay nandresy ny fahafatesana. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Teo ny tsy fahataterahantsika tamin'ny ratsy nataontsika, tamin'ny tsy fahampian'ny fitiavantsika, tamin'ny angataka ny famindrapon'Andriamanitsika mba ahoreniny eo amintsika ny fitsarana ny rariny, dia ataontsika ny hira 109 na fo ny haiko aho. Ataovy amin'ny fonao tokoa ry havana, dia eritrereto lalina hoe inona mba foinao ho an'i Jesosy amin'izao andro ny Paska, atsiarovana ny fandresena ny fahafatesana izao. Ooh.
aiza izay afonao re mba ho ahy tomponao. Nafony ainao Andriamanitro, nafony zanakao ianao Andriamanitro, ary nanomeny zanakao lahy tokana ho solo vonanay. Jesosy eo, mangorohoro ny fanahinay, fa ianao dia nanetry tena tahaka ny ondry vavy novonoina, tsy mba niteny, tsy mba namaly ianao Tompo, fa nentina tamin'mpanetrentena. Nokapohina ianao, nosatrohina tsilo ianao, fitiavanao daholo izany Andriamanitro. Fitiavana nasehonao asanehoanao ny voninahitra tamin'ny alalan'ny zanakao, hanafahanao anay amin'ny aretinay. Misy aretina mikika eny Jesosy ao anatinay ao eny. Fantatrao mianjahanjana eny aminay rehetra. Tsy misy miafina aminao eny fa na dia singa ambolinay aza. Tompo masina indrindra, mamelany elokay, mananatra anay ianao amin'ny sitraponao manao hoe makalany ratsy, tiavony tsara. Menatra say Jesosy, menatra zahay, miala nenina aminay isan'andro ianao, ka isaoranay ianao zany Jesosy malalo. Tianao loatra zay Jesosy aho, tianao loatra zay ary tsy fohinao hisy verina dia iray akory ary. Famindraponao no mbola nahatoy izao anay. Famindraponao Jesosy mbola mahavelonay natrapamonjena anay toy izao. Fa raha tsy teo ianao, efa repaka izay Jesosy aho, tsy nisy tsonina dia iray akory ary. Ka dia misaotra anao Tompo malalo, dia ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsangana ry havana, andray ny teny famelan-keloka. Hoy Jesosy ao amin'ny Galatiana 2:20 manao hoe: voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony ny velona atao anatiko, fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia nivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka manolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Dia mangataka ny tompony andraikitra ny sekoly lahady sahady isika. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques. Prions. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Merci spécialement Seigneur pour ce jour de Pâques. Ce jour qui nous rappelle que tu es mort sur la croix pour nous, que tu nous as sauvés. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait. Merci parce que tu as regardé notre intérêt. Tu as fait ça par volonté de Dieu Seigneur, par ta volonté. Tu as fait ça pour nous réconcilier avec toi. Et aujourd'hui Seigneur, nous sommes juste dans la joie. Merci pour ce que tu as fait. Et prends le contrôle de ce moment Seigneur. Utilise-moi Seigneur comme ton outil, afin que ce soit toi qui parles. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment et mets les mots dans ma bouche. Entre tes mains, je fais cette prière. Amen. J'espère que vous allez bien en ce jour de Pâques. Avant de commencer, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. On va lire ensemble au nom de Jésus. Ainsi donc,
que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. On va juste s'intéresser à la partie B. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi qu'on fasse. Même dans les tout petits détails, en fait, on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on peut glorifier Dieu, quoi que l'on fasse. Mais comment glorifier Dieu, quoi que l'on fasse? En fait, on pense toujours que glorifier Dieu, c'est chanter des louanges, prier, aller à l'église. Je ne dis pas que ça ne rend pas gloire à Dieu, ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, on va apprendre comment glorifier Dieu, quoi que l'on fasse. Donc avant ça, peut-être que vous connaissez ce mot, la corruption. Qui connaît ce mot? Corruption. Cool. La corruption, j'ai pris un dictionnaire et la définition dans le dictionnaire de corruption, c'est soudoyer quelqu'un, acheter l'aide ou le soutien de quelqu'un avec de l'argent. Est-ce que vous connaissez un personnage dans la Bible qui a été corrompu? Voilà, Judas. Judas, il a accepté de l'argent pour trahir Jésus. Et nous, des fois, en fait, on agit comme Judas, des fois. On n'attend pas de l'argent en retour, mais parfois on le trahit un tout petit peu. On attend quelque chose, quand on fait quelque chose, on le fait pour notre intérêt personnel. On attend quelque chose des autres. On ne le fait pas par amour. Et en fait, aujourd'hui, Cassie, est-ce que tu peux afficher notre petite image, s'il te plaît? Voilà, le petite image d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la corruption, c'est quelque chose que l'on fait, mais pour notre propre intérêt. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, j'attends quelque chose en retour. Et là, dans notre image, on a un moi. Lorsque je fais quelque chose pour mon prochain, pour mon intérêt, ça s'appelle de la corruption. Lorsque je fais quelque chose pour mon prochain, pour son intérêt, ça s'appelle de l'amour. Avec Dieu, quand je fais quelque chose pour Dieu, pour mon intérêt, je fais de la corruption. Mais quand je fais quelque chose pour Dieu, pour son intérêt, je fais une adoration. Et c'est comme ça, en fait, qu'on glorifie Dieu, quoi que l'on fasse. Il suffit juste de faire quelque chose pour son intérêt. Donc, en fait, on peut vraiment glorifier Dieu, quoi que l'on fasse, dans les petits gestes de notre quotidien. Par exemple, comment est-ce que je peux glorifier Dieu en me brossant les dents, par exemple? Eh bien, je me brosse les dents parce que je suis le temple de Dieu et je veux être propre. Et ça devient directement une adoration. Lorsque, par exemple, je vais étudier, pourquoi j'étudie? Parce que j'ai envie d'apprendre les œuvres de Dieu. Ça devient directement une adoration. Je fais le ménage à la maison parce qu'il y a Dieu chez moi et j'ai envie qu'il soit dans une maison propre. Donc, je fais le ménage pour Dieu. Ça devient une adoration. Dans les tout petits détails, mais vraiment dans les tout petits détails, on n'est pas obligé de chanter. On peut chanter. Mais ce n'est pas que ça, la glorification, c'est vraiment dans tout ce qu'on fait. On peut faire, par exemple, après le culte, ranger les chaises. Pourquoi ranger les chaises? Mais parce que je suis dans la maison de Dieu et j'ai envie de ranger la maison de Dieu. Ça devient directement une adoration. Donc tout ce qu'on fait pour l'intérêt de Dieu est une adoration. Quoi que l'on fasse, rendons gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est le jour qui nous rappelle que Jésus a fait un acte important pour nous. Il est mort sur la croix pour notre intérêt, donc il l'a fait par amour. Jésus, il l'a fait aussi pour Dieu, pour son intérêt, parce que c'était la volonté de Dieu qui meurt sur la croix, donc il a fait aussi une adoration. Rendons gloire à Dieu, quoi que l'on fasse. Amen. Tu veux prier? Est-ce que je peux demander un outil, s'il te plaît, de prier? Ça fait longtemps.
Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui encore. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous as appris à t'adorer, à faire quelque chose pour toi, parce que lorsque nous agissons parfois, nous faisons des choses qui seulement pour nous, nous ne pensons pas à toi, nous voulons toujours avoir des avantages, mais aujourd'hui tu nous as appris à t'adorer, à faire les choses pour toi et non pas pour nous. Et je te remets en ta main le reste du culte, au nom du Seigneur. Amen. Sotra ny tompona andraikitry ny sekoly lahantsika ry havana. Izao tsika dia efa hirosady amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka alohan'ny hitondrany ray aman-dren'ny tenin'Andriamanitra dia araka hitsangana isika hanao ny hira ao amin'ny FFPM 164 Jesosy irery ihany. Ny andiny rehetra. Azo toerana tompoko a, hivavakitsika tompoko. Jesosy eo tonga ny fotoana henonay ny afatrao. Manakambara aminay isan'andro ianao Jesosy eo. Ary ny teninao dia tenin'ny fiainana. Fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Miaro anay ary ampinga entinay miady eo amin'ny fiainanay. Ka ankehitriny aza Jesosy a, dia vangino fonay ho tany lonaka, aniriny voatsara izay afafinao, mba hiroborobo sy hamoa Jesosy malalo, ho tena teny fiainana iainanay, entinay mamakivaky indray ny herinandronay. Dia mitenena Tompo, mitenena mandrakariva aminay ianao, ary izahay mpanomponao koa, dia vonoky iaino anao, dia misaotra indrindra Jesosy malalo. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina tsika ry havana.
Zany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 53, Isaia 7:50, ny 10 ka hatramin'ny 12. Isaia 7:50, ny 10 ka hatramin'ny 12. Rehefa vita voavakintsika ny Isaia dia mandraindray tsika ry havana ao amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20, ny 1 ka hatramin'ny 10. Matio 7:20, ny 1 ka hatramin'ny 10. Ary faranantsika rehefa vita ny filazantsara Matio ny ao amin'ny Efesianina 2:2, ny 4 ka hatramin'ny 7. Efesianina 2:2, ny 4 ka hatramin'ny 7. Iarahantsika mamaky ny Isaia 7:50, ny 10 ka hatramin'ny 12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: nefa sitraky Jehova ny hanorotoro sy hampangiry firy azy. Rehefa manolotra ny fanatim-panorenana izy dia hita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina ety an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinany mpanompoka marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny heloko ireo. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary hizara-babo amin'ny mahery izy, satria nahidiny ho an'ny fahafatesana ny ainy, ary natao isan'ny mpanoty izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro, sady manao ny fifonana ho an'ny mpanota. Toizantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio 7:20 ka hatramin'ny 10 manao hoe: ary tamin'ny alina sabata, raha vao nazava ny ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray, ary indro nisy horohorontany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy any an-danitra ka nankeo ka nanakodiany vady dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra, ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vadi-po no ny fatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe: aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa nombohina tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avika jereo fa taony nandrin'ny tompo, ary mandeha hanafaingana kalazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro melohanareo ho an'ny Galilea izy. Any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho, dia niala faingana tamin'ny fasan'izy ireo, sady natahotra ny faly indrindra, dia niazakazaka nilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe: finaritra. Ary izy ireo nanantona dia niazona ny tongony ka niakohaka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy: aza matahotra fa mandehana, ka saovy makany Galilea ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy. Faranantsika ao amin'ny Efesianina 2:4 ka hatramin'ny 7 manao hoe: fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po no ny alehibe amin'ny fitiavany, izay nitiavany antsika, na dia ny fony mbola matin'ny fahadosoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy, fahasoavana no namonjeny anareo, ary niaranatsangana isika ka niaranapetrany any an-danitra eo amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny habeany haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen.
mbola arivavaka isika sotra dera laza voninahitra ao natolotra ianao ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy atolotra ianao koa Jesosy Kristy tomponay tompo nafoy ny ainao hamonjy anay nafoy ny ala tany amin'ny lampanao sy ny voninahitra ao tany an-danitra tonga nidina teto tany nanaiky nampijaliana nomboana teo amin'ny hazo fijaliana maty nisolo anay ary mbola nitsangana tamin'ny maty amin'izao andro pasika izao dia mbola misaotra anao koa zay fanahy masina satria ianao no irahan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ankehitriny ho aty anatinay ianao no mionona aty anatinay aza mafoina masaraka anay keo fanahy masina ka ianao fanahy masina ankehitriny no angatahnay anazava anory lalana ampianatra anay ampatsiahy anay amin'ireo teny zay nomenao teny ao anatin'ny soratra masina zay tsy inona fa teninao Andriamanitra dia miaino anao zay mpanomponao ka zay zavatra rehetra tsy avy aminao dia didina amin'ny anaranao tsy hanana anjara fa ny farimbretra afo misy azy fa kosa sokafo ny mason'ny fonay sainay afanay mandray maheno ny teninao ary indrindra tsy mijanona fotsiny amin'ny maheno na mandray fa iainana zany tompo dia tahio koa zay tsirairay avy rehetrarehetra zay tsy afaka amin'izao fotoana izao mamonjy ny fotoana fa any amin'izay toerana misy azy ianao Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra mahita ny zavatra miafina ty anatinay aza dia mangataka famindram-po avy aminao tompo dia ny fitahianao manambiampinao angatahana hirotsaka aminy koa ankehitriny ary dia mitenena Jehovah ray io fa mihaino anay izay mpanomponao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no nandratanay zany vavaka izany amen dia mbola ampitomboina amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina andro pasika zao andro lehibe arabaina aloha tsika rehetrarehetra fa mbola noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia tratra ny andro pasika maro ny naniry maro ny mbola nieritreritra nefa tsy tonga tamin'izany fa raha matoatsika mbola nahazo tombonandro dia mbola famindram-pon'Andriamanitra sy fitiavany antsika izany ka dia tsy haintsika ny tsisy oatra azy mipaka moa dia raha tsika malala fa raha amin'ny kristianina angamba dia io ny fety lehibe indrindra satria io no hoe nitsanganan'i Jesosy Kristy tompo fa ny paka dia zao ny zavatra mahavariana aloha anatin'ny baiboly ny paka aloha ny voalohany indrindra ny andro paka voalohany dia tadidinareo tamin'ny ao amin'ny testamenta taloha tamin'ny Mosesy nampiala ny zanak'Israely tany Egypta ary ny fotoana rehetrarehetra amin'ireny paka na amin'ny Pentecote reny efa milahatra ary nataon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany na Jesosy tsisy mifanaraka reny calendrier reny tsisy zavatra anankiray mandehandeha foana hoe ty tongatonga fa mifanaraka daholo reny na amin'ny Pentecote iza misy dikany tamin'ny testamenta taloha dia nitsanganany nandefasan'i Jesosy Kristy amin'ny fanahy masina fa ny paka zany teo amin'ny andro taloha dia zay hoe nanavotana nanalana ny zanak'Israely tany Egypta ary inona ny zavatra nalalana nasain'Andriamanitra natao teo amin'ny toranam-baravaran'ny zanak'Israely mba tsy nandringanany ny lamato rehetrarehetra na ny biby fiompy na ny olombelona dia ny raha ny zanak'ondry efa misy dikany ngeza be zany fa ny raha ny zanak'ondry dia rehefa tonga indray amin'ny androntsika kristianina moa dia mipaka ny mpaka le amin'ny andro taloha manko tsy misy esy ny farany fa ny amin'ny kristianina misy esy ny farany raha mitenin'ny frantsay hoe paka PAQE fotsiny le testamenta taloha fa amin'ny Jesosy ny paka misy esy ao aoriana satria samy hafa izy zany fa io fahatserovana hoe Jesosy nitsangana mboana teo amin'ny hazo fijaliana dia nitsangana dia maty dia nidina tany amin'ny fiainana tsita nandritry ny nanomboka zoma dia nitsangana ny lady maraina izy nidina tany amin'ny fiainana tsita ny tena marina dia zavatra lasa nidina tany amin'ny afobe tany amin'ny isan'ny satana izy dia niady tamin'ny taritsy satana ray manontolo sy nitafika ny tany resy ireo zay vao nitsangana zay no natonga azy io mpandresy fa tsy loha izy nitsangana fotsiny natsangan'Andriamanitra ray izy rehefa avy eo fa tamin'izy nidina tany amin'ny fiainana tsita dia niady tamin'ny asan'ny ratsy rehetrarehetra ary rehefa resiny ireo zay izy vao niakatra nitsangana avy any zay ny asan'ny mission nanaovan'ny tompo azy ary zay nandresena foana rehefa miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tsika na ho tenin'ny anarany dia tonga dia resy daholo ny
asa matiny satana rehetrarehetra satria satana sy nitafika andrehetrarehetra resin'i jesosy dia jesosy ary zany no andresena azy raha vao tsy miatso ny anarany dia tsy azo fa raha zavatra fa dia tsy mahazo tsika men'andriamanitra fiasantsika mifanahy masina andriamanitra ihany koa izy no miasa amintsika miteny rehefa manao ny asan'andriamanitra fa tsy maintsy mila ny anaran'i jesosy kristy foana rehefa miady amin'ny asan'ny ratsy indrindraindrindra zay ny anankiray ao anatin'izay dia zay no zavatra anankiray zany dia eo jesosy io dia nrahany masina rahany sarobidy zay le misy be da be ny hoe zanak'ondrin'andriamanitra betsaka izy rehefa anaty fotoan'ny vavahany zanak'ondrin'andriamanitra satria tena mitovy tamin'izay le hoe tamin'ny andro ny taloha nyrahany zanak'ondry satria ny nataon'andriamanitra na fanaovana ohatra ny sorona koa fanadiovana ny raha koa zany nanadiovana dia zay ny amin'iny jesosy kristy ny rahan'i jesosy kristy sarobidy amintsika zany fa io no nanavotana sy ratsy maty teo izy dia tsy nisy ka io raha hitantsika izany tsy tongatonga foana ireo zavatra ireo raha mijery ireo texte telo ireo tsika dia atao sy moa milahatra dia manolotro manko zay ny filaharany rehefa le mamaky ny tenin'andriamanitra amin'ny ana dia ny testamenta taloha dia ny evanjily na ny nouveau testament vao zay vo ny epistily fa amin'ny fiangonana sasany matetika ny ana no atao farany ny filazantsara ka izy io dia tsotra ihany raha amin'ny Isaia toko fa 3:10 zany mijerena dia efa laminasa nataon'andriamanitra hatramin'ny voalohany ary voasoratra amin'ny Isaia daholo eny ao amin'ny Isaia tena betsaka ny fiainan'i jesosy rehetrarehetra tety ambony tany manomboka hatrany fahaterahany inona ny fijaliany rehetrarehetra dia ao anatin'io Isaia io rehefa manao mianatra soratra masina dia nahitany azy ka io ino zany hoe volonté de Dieu moa zany raha io izy hoe zay satria arak'lefa rentsika teo na tamin'ny voananomboka tamin'ny groupe ny louange dia fantatra fa ny fahotana sy ny fahafatesana dia tamin'ny olona ray dia tamin'ny avy amin'ny adama tamin'ny tsy nanaraka ny nandaha sitrapon'andriamanitra zany tsy nanaraka nahatonga ny ozona sy ny fahafatesana sy ny fahotana dia andriamanitra vao tamin'iny dia fa nanam-palatena fa tsy maintsy ho avotany ny olombelona satria nahoana andriamanitra nanamorona ny olombelona nataony ohatrany endrika andriamanitra ihany tsika olombelona ary tsy tiany isy hijaly tsisy ina fa fifaliana ny meny atsika izany nanomezany azy ny tany edena fa tsika tsy nay nanara roatra ary ohatran'izay ihany koa tsika olombelona matetika misy zavatra be da be men'andriamanitra tompontsoa atsika fa tsy haitsika mampiasa azy dia mananao foana tsika matetika ny reveo vao maneny fa so ihany fa mbola mamindra fo andriamanitra dia famindrapon'andriamanitra natonga azy hoe tsy maintsy ho avotako reto olombelona nataoko reto dia zay nandefasany nanirahany jesosy kristy tompo satria fa natao alohan'izay alohan'ny natokavany jesosy zany efa tamin'ny androny Noa dia efa naringan'andriamanitra indreo mandeha ny olombelona satria fa be loatra dia efa naringana dia efa nisy natokany ihany le taorinan-tarana niaraka tamin'ny Noa hoe fa mba tokony ho tsaratsara fa tsy mbola nety ho tsara ny olombelona dia ohatran'izay fokoa tsika matetika zany rehefa misy ahatra tonga amintsika dia matetika efa tsara efa fahaizan'andriamanitra ihany tsika fa sarotra ihany tsika mafimafy atoko zay ihany dia verina ihany rare manao an'le izy nefa andriamanitra tsikivy ka zay indrindra nataony tao amin'ny Isaia io fa za tsy hamaky azy rehetrarehetra ntsony fa le fahafatesany ny tompo zany dia efa nalamin'andriamanitra hatramin'ny voalohany satria tsy maintsy ny fahafatesany zanany lahatokana tsy foiny nitondra famonjena ho atsika zay le izy ary tadidina fotsiny fa sao jesosy izy ihany n'olombelona tsy mba nisy ota sady tsy teraka tamin'ny ota izy ny tsy mba nanota fa izy dia tena andriamanitra teto dia zay no nanaovany azy fa niambany tsina raha sambola teo na ny martiora rehetrarehetra na ny tany lohatrarehetra mbola olombelona mbola nanana ota daholo mbola tsisy nanaraka na mosesa za farany zisa nanaraka nefa rehefa ny farany tsy nakatoly indreo mandeha hoe kapohindreo mandeha ty vato lampy ty dia mivoaka ny rano dia izy nieritreritra ahoana moa nytolindreo mandeha dia vita fa aloha ataoko indroa intelo zay dia efa tsy nanaraka tenin'andriamanitra zany hoe tsika koa zany andriamanitra mibitsika amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina matetika fa tsika ny anay tianampy hoe totronjoampy zany fampianarana ihany io napetraka voasoratra amin'io hoe rehefa miteny andriamanitra dia tonga dia ekeo fa aza mieritreritra ntsony hoe fananina fa ataovy zao dia ataovy fa zay jereo fa jesosy kristy araka le filazana teo koa raha sitrapony any laviny ray nijaly rehetrarehetra hoe rehefa voasoratra tamin'io Isaia io ihany hoe hijaly izy ary fa fantany zay fa rehefa tonga le fotoana dia hoana hoe raha sitrapoko ty dia tsy ho ataoko
fa noho ny sitraponao dia ataoko zany hoe mitady foana zany Andriamanitra le fankatoavana sy fanekena zay lazambarany rehetra ka zay le fanekena sy zay zava-dehibe tena ahafahan'Andriamanitra miasa amintsika raha mbola tsy manaiky tsika fa mbola manao ny lobe atsika dia tsy miasa Andriamanitra fa velany eo dia zay le izy ka tsika manana réflexe ary namen'Andriamanitra saina koa ny tsika normal rehefa misy andro dia tonga dia mikarokaroka le vahaolana aloha tsika adinidiny ihany foana nazaza amiteny io adiniko fa matetika tonga dia mitady vahaolana aloha rehefa somaro sarotsarotra ny lalana zay vao miatoraka any amin'ny tompo hoe fa ahoana moa Jesosy ty fa mba hampio amin'izay nefa raha ny tena marina vao tokony vao mihiratra dia tokony ho zay mampatsiahy foana izy maly za mijerijery any tsena matetika mijerijery le tena soratra masina maromaro dia nisy le maliny mbola nisy azoko Andriamanitra hoe raha vao toko vao miposaka mihitsy ny masoandro zay misy amin'ny teny dia vao mitomiratra ny maso dia efa tokony hivavaka aloha misaotra fa atsika matetika rehefa mifonra ianao dia miodina kely aloha zay vao matsiaro zay vao tena mivavaka zany io vao mitsangana mihitsy zany vao miratra ny maso dia tonga dia hoe mivavaka aloha dia raha fanao zandro dia mivavaka fa tsara l'izy aty anaty saintsika tiana any averin'Andriamanitra any de temps le izy fa tsika maha-olombelona tsika dia misy zavatra mahasairakira indrindra moa raha zako manokana dia rehefa misy zavatra mikitikity anyloko aloha dia raha tsy vitako iny tsy manao zavatra hafa dia zay no mahasarotra zay ke moa tsy hitovizan'ny lasiny vavy satria mivehivavy sady afaka mieritreritra zavatra anankiray mijery manao zavatra hafa zay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny anina mihitsy zany efa hoe don men'Andriamanitra nampiavaka ny lasiny vavy dia zay ny vehivavy mety mavita zavatra roa na telo samihafa ny lahy raha tsy vitany anankiray tsy afaka manoy toy dia ohatran'izay le izy dia efa napetrany io any dia Jesosy any laza mihitsy zay ny sitraponao ray dia ataoko dia le ao amin'ny rehefa avy eo vaverinary amin'ny ana mako le ataoko le amin'ny Efezianina indray zany izy satria zay zany le izy Jesosy zany dia nanatanteraka ny sitraponany rainy ao amin'ny USA io hoe Andriamanitra ray dia tena nilaza mihitsy tsy maintsy hijaly izy ary nanaiky mihitsy hoe ampijaliana aloha Jesosy fa zay ny tambiny na zay ny vidiny fanavotana atsika satria tsy misy afa-tsy zay dia ny fahafatesany Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty no nanavotany atsika dia iny mbola hitantsika iny eo amin'ny Efezianina ihany koa hoe tsika dia Efezianina 2:4-7 iny izy teo misy hoe tsika dia efa maty noho ny fahotany nisy atsika ary tsika koa dia mionona na mipetraka lalandava ao anatin'ny hoe fahotany zay dia teo anatrehan'Andriamanitra tsika dia maty fa ny velomony rehefa velomony Jesosy Kristy tompony nitsangana tamin'ny maty zany hoe tsika tsy nahazo fanasitranana raha tsy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zay ihany ny fanantenana tao amintsika ka Andriamanitra dia be famindrapo sy be fitiavana famindrapo sy fitiavan'Andriamanitra no nandrahany ny zanany latokana ho faty isolo atsika eo amin'ny azo fijaliana dia rehefa maty izy dia zay indray vao ny velominy tsika ary zay ny nandefasany keo ny fanahy masina ho aty amintsika ampahery atsika amin'ny Kristy mitsangana tamin'ny maty dia le anankiray ao amin'ny Matthieu indray dia le andro ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty le amin'ny ndininy voalohany hatramin'ny fahaefatra izy dia tonga ny tsika aloha fa haitsika daholo ireo passage ireo moa fa averina fotsiny hoe mitsangana ny anjely satria ny amin'ny samy manana filaza moa reo le nanoratra ny ao amin'ny baiboly reo le efatra fameno le izy fa le dia tonga le dia amin'iny Matthieu ty tonga dia lefa tonga dia nahita ny anjely ny sasany lefa hoe tao am-piangonana atao anaty fasana vao nahita tsy izy nino efa nilaminy fandray daholo izy hatrehetra fa dia zay le izy dia rehefa nahita ny anjely ny olona dia natahotra aloha satria tsy fahitanao ny anjely ko na itsika izo azy nga mitsangana tampokoa ny anjely mety misy mitsoka ihany ny akabeazany hoe ahoana marina izy ty normal zany satria zavatra tsy hainantsika isan'andro zavatra tonga tapoka le izy dia tonga tamin'izay dia avy eo ny anjely dia niteny hoe Jesosy Kristy fa nitsangana tamin'ny maty fa ina ntsony moa manandiana anareo fa saingy zao adino ny mpianatra satria reto manko ny vehivavy le tena akaiky a Jesosy reo tena andeha tany-dreo adinondreo rehefa ty amin'ny ana fitiavany a Jesosy be da be loatra dia le matin'le fitiavana izy fa adinony le tena afatra napetraky ny tompo hoe zany mbola hitsangana maty amin'ny andro fahatelo adino zay
adino zay fa le fitiavana andeha hoany am'izay nde karakarana le nofony mangatsika sy ny karazany nde jerany pasana satria tsy voavolavola araky ny fomba jiosy le ambomeny isan-karazany tamin'izy le mivonona de adino le afatra na ny mpianatra zay akaiky azy aza de nanadino hoe hitsangana amin'ny maty izy satria zaoko rehefa matin'le fitiavana de tsy hita tsony keo le saina tsy niasa tsony tsy nieritreritra tsony hoe inona moa no lazan'ny tompo ary zay keo zany tsika tokony hitandrona ndrendray tsika tena fa hoe roboka de roboka be tena tiako jesosy de any fa adino le tena hoe inona ny mesazin'i jesosy tamiko inona napetraky jesosy any zany tsy maintsy hiverena antsika amin'ny andro paky ohatran'izao hoe miverena fa nisy afatra nataony hita tsara teo amin'ny baiboly hoe olona tena akaiky azy farazay akaiky azy no nanadino ny afatra napetraka jesosy dia avy eo rehefa nanienao an'izay de hoe mandehana de nienao ny anjely de lasa nandeha de zay vao nitsangany jesosy nyfanena tamin'ny teny an-dalana nahita azy am'izay nitsangany jesosy zay jesosy de hoe ariny fotoana ameko anareo zany hoe misy lalana zany eny an'andriamanitra niaraka taminao izy nampianatra de tsika reva mifampianarana de adino ny tena message essentiel rehefa tonga le message essentiel efa patsevony ny anjely teto de zay vao niasa ndray jesosy de ohatrohatran'izay ihany zany no amin'ny fiainantsika koa aza misy an'izay ary tamin'ny teny sy ny vakina teo aza tamin'ny sitrapon'andriamanitra sika de ohatran'izay ihany misy an'le fotoana apatsevon'andriamanitra tsika fa ny zavatra lehibe de hoe tsy tokony ho adino le tena message napetraky ny tompo ka raha ny tena votoatiny zany androany de ny rehefa avy nijerena kely ndray de tena votoatiny rehetrarehetra de ninona moa fa hoe mipaka de ny fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty de io a zavatra amin'ny kristianina ray manontolo zany no misy an'io izany hoe le fitsanganany tamin'ny maty dizy efa maty araky le aranofo igny no velona ny velomin'andriamanitra indray de velomin'andriamanitra indray izy fa velona tsy araky le nofony teo aloha ntsony fa efa niova ary tsika koa rehefa tonga ny fotoana zay hitsanganantsika amin'ny maty dia isy ny fiovana ohatr'izay tamin'ty herinandro ty asa raha nijerijery nareo fa zaho mijerijery any tsina de nisy vaovao le anankiray tao Paris taiza izy teo teto Frantsa teto nisy le éboueur le tony le mpanao zordure tony de hoe maty mihitsy izy zany de efa nitsambony dokotera tao de maty de rehefa de vao ohatra ny velona indray izy de vao maly izy volana azy hoe tena maty le olona misy an'izay ny atsika de manana ny anankiray ny be Ravelonjanahary zay no natonga azy hoe Ravelonjanahary raha tena fahafa ny tena anarany taloha de zao izy rehefa tamin'izy manomboka ny asa de nataon'ny tompo hoe ho faty ianao mandritry ny herinandro fa ho velomiko fa zao kosa ianao tsy azo ataona izanaiza ny nofinao mangatsika fa ao am-piangonana de nanaraka an'izay taony ny olona de afaka herinandro izy de ny foazin'andriamanitra ary rehefa ny fo izy de novan'andriamanitra ny vatany sy ny anina rehetrarehetra ny vatany ray manontolo niova izy lasa niova na ny volony na ny endriny lasa nifotsy izy lasa niova daholo ny endriny fa tsy araky tamin'ny teo aloha de zay no mahatonga azy hoe isan'ny olombelona ela velona indrindra teto izy mitovitovy taona amin'ny Abrahama sy reo Mose 145 ans izy reo makany amin'ny fahasalany manolotra nareo ary zany dokotera no mahita an'izany zavatra normal mihitsy 145 ans vitsy ny olombelona velona am'zany zany no hoe fahaizan'andriamanitra fanekeny nataon'andriamanitra folo taona izy vao nanaiky letana anao ny asan'ny tompo mafy ny fisedrana taminazo azy tamin'izany rehetrarehetra tsy nentina anao mihitsy izy hoe za tsy hanao an'izany satria ny origine rehetra moa tsy hanao ny tantarany fa farany izy nanaiky de rehefa nanaiky izy de nanaraka hoe zao nataon'i Jesosy de intelo izy no maty de intelo izy nitsangana tamin'ny maty ny tantara no ohatran'ny hoe angano fa zavatra tena zavatra misy fa zay le izy ka io zany zavatra le fitsanganany tena amin'ny maty ny beravelonjanahary aloha novany miody ny vatany fa maha olombelona azy ihany fa ny an'i Jesosy kosa efa hafa mihitsy le vatany dia le fahafatesa moa de teo amin'ny hazo fijaliana iny de araky ny soratra masina moa de ny andro fahatelo izy nitsangana de inona moa zany ny hoe mahazava-dehibe indrindra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty amintsika aloha satria zay le izy satria ny aty zao mipaka aloha de fantotry ny ankabeazany de le fety mipaka entre ny chocolat sy ny atody ny azo zao ny zafy keliko le aniko le izy mbola kely de efa nanafatra le vonaty vaviko le za saky anapaka bozaka alohan'ny anako de tsy nitapahana fa andalo any izy rapitsoka de anafina an'le atody kely reny any de le ankizy kely le heritaona sy roa taona reny no mikarokaroko azy any lasa am'zany matetika mipaka aty le atody na mijeren'le symbole be da be am'ireny azy ny atody zavatra ohatran'izany mipaka adino ny tena votoaty mipaka
ny votoatin'ny paka dia zao jesosy eo manambaramarina fa jesosy kristy dia zanak'andriamanitra zanak'andriamanitra izy zay ny zavatra ray voalohany hoe zanak'andriamanitra satria hitantsika izy raha tany amin'ny Isaia tany izy dia fa hoalefa ny zanany lahatokana hamonjy antsika dia zay ny ray voalohany dia ny faharoa ny fahafantarana teo amin'ny hazo fijaliana no nanavotany antsika io zany zava-dehibe io le fahafatesany tamin'io fanavotana ka ny fanavotana dia tsara ho lazana fa ny fanavotana dia ho an'ny olombelona rehetra io global io fa ny famonjena ho an'ny tsiraray nanavitra antsika ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana navotany ianao zany efa namany efa ho tokony ihany fa ny famonjena anao tsirairay avy io tsisy avonjy anao fa tsy ianao no sy jesosy no mandeha zay misy etape roa vovonjy any an-danitra sao dia adino zay fa tonga dia any hoe vita tatery mipaka dia fa tonga any an-danitra ianao nisy napetra ny eotrandreo afatra napetrany tamin'ny mpianatra ireo ahafahanao miakatra amin'ny riana faharoa ahazonao ny famonjena iny individuel iny dia inona koa io le ny avoaka n'io le fitsanganany tena maty io hitantsika tany amin'ny Isaia tany amin'ny bedabe tany aloha tany amin'ny reo lazany ny mpaminany fa ny tenin'Andriamanitra dia marina tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ary zay lazan'Andriamanitra dia tanteraka ny dikan'izay dia mametraka amintsika koa izy hoe rehefa miteny aminao Andriamanitra dia tanterahany io mino anao ka manaiky dia tanterahan'Andriamanitra io ny fomba natanterahany azy ny tsy azontsika baikona Andriamanitra satria Andriamanitra mahandriamanitra azy tsy azontsika baikona tsika ny baikona fa tsika tsy afaka mibaiko azy dia inona koa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no nahazahoantsika ny fanahy masina raha tsy maty Jesosy tsy tonga ny fanahy masina amintsika ary zay nataony hoe andraso aloha hiakatra any an-danitra hipetraka ankavanana iray aniraka ny fanahy masina any aminareo dia ny fanahy mahery zay ampanahitra anareo dia iny no mahatonga ny any amin'ny Pentecote izy tena maniraka ny fanahy masina hoe iny ny fanahy masina fa tonga satria mandra-piatoka ny Pentecote ekarany farany mbola niasa izy fa mbola Jesosy mbola niasa teo amintsika le 3 andro mahery tamin'izy teo dia ny anankiraiky io zany misy fitsanganany tena amin'ny maty io dia io no milaza amintsika fitsika kristianina ka tena manaraka ny tompo dia ho tafita ary iaraka hipetraka any an-danitra iaraka amin'Andriamanitra ho lasa zanak'Andriamanitra dia hidera azy hatrany an-danitra zany ho antsika rehetra ka antsika rehetra dia mila nio fanavotana rédemption moa zany izy raha miteny frantsay fanavotana tsika hoe rachat moa zany izy ohatra zay tsika dia zavatra le ohatrany hoe fanavotana moa zany raha fa le misy manavitra haitsika angamy ihany le hoe misy le olona zao hoe misy trosa dia rehefa tonga le trosa sarotsarotra le indray dia hoe avotana amin'izay le trosa zay le rédemption le mividy an'le trosa zany hoe manafaka an'le trosa tsika nanana ny trosa tamin'Andriamanitra satria le nanota Adama sy Eva dia ny olona nividy natao solony nividy nanafaka atsika dia Jesosy Kristy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty zay no fanavotana zay ny vidianany atsika zay ny vidianany atsika ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota dia mba ho any amin'ny fahafahana zay le izy mitondra antsika any amin'ny fahafahana zany le fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty dia zay ny zavatra anankiraingezabe zany amin'ny dia Jesosy Kristy nanao antoka izy ny solotena nividy atsika tamin'ny rahany masina zay no mahasarobidiny rahany ary zay no mahatonga atsika rehefa miandro dia rakofony raha masinao Jesosy dia amin'ny rahanao masina Jesosy zavatra sarobidiny ny raha ary raha olombelona zany raha vao tsisy raha dia maty rehefa tsy metimety ny raha atsika izy dia efa marary tsika misy aina fa raha vao tsisy raha atsika dia maty dia ny raha zavatra lehibe mihitsy dia io zany Jesosy no nanala atsika tamin'ny iny zany ny ota rehetrarehetra nanala atsika tamin'ny rota ny ota sy ny zavatra rehetrarehetra taminy dia zay ny fahafatesany no nahavelona atsika maty ara-nofo izy dia namelona atsika ho iaraka andovany amin'ny any araka ny teny rehetrarehetra mivakitsika teo tamin'ny sitrapon'Andriamanitra zay misy ny ihany koa na teo amin'ny Efeziana hoe ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no navelona dia zay ny zavatra lehibe dia rehefa nitsangana tamin'ny maty io le fanavotana nataon'i Jesosy koa no manala atsika koa tsy hanameloka tena lava foana tenana fa nasorony le fanamelohana tamintsika zay le izy ary izy gratuit le nataon'Andriamanitra izy tsy nividy tamin'ny olombelona fa nataontsika ka le famindram-pony zany no meny atsika
de io raha miteo frantsay de hoe on était gratuitement justifié par sa grâce par le moyen de la rédemption du Christ, zany hoe le fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty no nahazahoana famindrapo tamin'Andriamanitra dia namelany ny helokitsika. Zay ny zava-dehibe aminy. Ka le fanavotana dia inona ny tena zavatra any azahoantsika ny vokatra zay dia hoe azahoantsika ny fiainana mandrakizay ny anankiray, azahoantsika ny famelan-keloka, azahoantsika ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra, ahafahantsika miala amin'ny ozona zay napetraka tamin'ny zavatra maro teo amin'ny fiainana, mahatonga atsika ho lasa zanak'Andriamanitra, manala atsika ao falandevozan'ny fahotana be da be le izy, azahoantsika ny fiadanana. Ary jareo Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia zao ny teny tamin'ny fahavelony jereo daholo ny baiboly fa tsy niteny an'izany izy. Vao nitsangana tamin'ny maty izy dia ny voalohany indrindra dia inona ny teny voalohany? Finaritra, fiadanana. Zay ny meny rehefa avy eo izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy vao nanomeny hoe finaritra sy fiadanana. Zay no mahatonga antsika kristianina matetika manao hoe finaritra fiarabana iny tany amin'ny tompo iny fa tsy dia avy any natonga an'ireny fitenenana ireny dia avy eo dia fiadanan'ny tompo, fiadanan'ny tompo. Zay no nameny ny fiadanana no nomeko anareo. Fa zay tsy niteny an'izay mihitsy izy tamin'ny mbola fahavelony tamin'ny araka teo izy ny finoana ao na velona anao matetika ny tena nataony. Zany hoe le finoana zany efa lazany hatrany aloha fa tsy velona tsika, tsy manasitrana antsika raha vao tsy eo amintsika ny finoana. Dia iny be da be mo fampianarana ny finoana fa za tsy hiditra lavitra amin'izany fa zay ny jereo tsara fa misy évolution, misy fiovanany amin'ny Jesosy arakaraka ny izy teo mbola niara-ny onona tamina olombelona sy izy nitsangana tamin'ny maty efa nampiseho azy fa zanak'Andriamanitra ary tena Andriamanitra izy amin'ny fotoana iny dia fa miova le zavatra napetrany ny fiteniny. Dia zay meny an'izay tsika dia fandefasana ny fanahy masina ty amintsika. Zay ny vokatra iny fanavotana nataon'io tamintsika. Dia iny zany ny tena dikan'izay angatan'Andriamanitra tsika andeha araka an'Andriamanitra. Zay kely izy. Zay ny tena isan'ny ao anatiny zany angatahantsika satria efa navotana ianao dia mizao no fepetra andeha araka ny fampianarana izay efa nomeny Jesosy ihany koa moa dia andeha araka an'Andriamanitra. Zay ny zavatra angamba tena isan'ny hoe lehibe indrindra dia zay. Fa dia Jesosy moa rehefa nanao an'izay vita ny asany dia efa faly izy satria nahavavitra antsika teo amin'ny fahotana ary indrindra nanome antsika ny famindrapo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Fa raha ny herintsika na ny fotsiny na ny saintsika tsy havita an'izay tsika fa tsy maintsy manana an'izay le fahalemem-panahy fanetreteny izay anatona sy anatona ny tompo, angataka amin'ny tompo foana hatrany. Dia zay no nameny ny hoe ny fiadanana meko anao dia zay moa misy hoe ma grâce te suffit ozy ampy anao ny famindrapoko. Zay no angatantsika foana ny famindrapon'Andriamanitra. Ka rehefa niteko hoe mako fa io matsy nalaitsika fa rehefa zay fampianarana anankiray any manolotra olo mako matetika rehefa any mitombo ianao zao amin'io dia manahoana ina vaovao dia fa tena filazany tsika manao tsy dia misy vaovao, tsy dia zay loatra. Diso tsika satria zay maha olombelona fa rehefa fiteny any mitombo rehefa any dia ina vaovao dia hoe rehefa tsisy zavatra tena mbara be da be avy hatrany ny voalohany indrindra dia famindrampon'ny tompo. Famindrampon'ny tompo satria tsy mahatombo tsika na dia segondra ray zany fiainantsika raha tsy famindrampon'ny tompo. Zay ny zavatra lehibe zany raha vao misy tokony any dia hoe famindrampon'ny tompo tompoko. Zay nao vao mitantara no famindrampon'ny tompo dia nazo zao nisy an'izao nisy an'izao. Ohatran'izay koa na mijery vavolombelona aza indrindray rehefa le asiana manao le asiana maketo dia hoe mbola no famindrampon'ny tompo fa tsy avy zany dia tonga dia tantaran'le zavatra hoe zao dia zao dia zao. Mbola famindrampon'ny tompo ianao fa tonga amin'izay zavatra zay. Dia zay ny zavatra misy zany fampianarana be da be zany ny ao amin'ny niny fa ny zavatra tena lehibe dia zao fotsiny ngamba raha zao andro pasika zao fa hatria lasa lava be indray le izy za koa tsy ampianarana lavitra be fa le raha masin'ny tompo iny nanafahany nanadiovany antsika iny no tena votoatiny tamin'izy hoe nijaly sy nyvonoana sy nikapohana dia iny le raha ny masina iny no niraraka iny nanadiovany antsika dia iny ny ilayntsika foana ny raha masin'ny tompo. Ary izay koa rehefa avy rehefa amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo aza satria le amin'ny laka misy masina iny izy dia fa miteny hoe rehefa hihinana ny nofony sy misotro ny rano dia zay no azony fiainana mandrakizay. Ka zavatra ngeza be zany io tsy azotsika atao tsinitsinona fa zay dia ny angatahany moa ny Jesosy dia hoe ny finoana. Tsy tokony andeha amin'ny finoana ihany zany tsika hatrany ary zay koa moa zanakitsika zanaky manolotra iny dia zay ny fampianarana hoe mandeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Finoana no andehanana fa tsy fahitana fa io mantsy ny fahavoazana koa ny ilayntsika amin'le
amina maha kristianina na maha olombelona zany atao kristianina aza matetika betsaka le mahita an'le ohatrany hoe misy fagaganana misy ohatrazay de zay ny tena mamahay ny olona azaka azy nefa tsy zay ny mamahay ny tompo fa ny amonjeny ianao ny fanahanao de ny amin'ny finoananao ary zay ny hitanenao ny finoanao ny masitranao anao zay foana ne ny tenen'i Jesosy tsy mbola niteny izy tamin'ireo jero tsara daholo ny fanasitranana hoe finoanao no nasitrana anao zany hoe tsika ary tsy manana fanasitranana raha fa tsy manana finoana amin'ny tompo zay ny zavatra tena ngezabe napetraky ny tompo de rehefa nafaty ny fahafatesana moa izy nandresy fahafatesana de fa iny hiratsika aiza moa ry fahafatesana aiza ny herinao faharesy ny tompo de rehefa miaraka amin'ny tompo zany tsika de mpandresy lalandava satria izy mpandresy mbola nomeny atsika koa ny fanahy mahery tsy tokony osa mihitsy zany tsika rehetrarehetra fa tokony hatanjaka lalandrava ka dia ny tompo any amin'izao andro pasika zao no anome atsika ny hery ny tanjaka ny fahasalamana ny finoana ny fitiavana ny fanetretena sy ny finaritra ny famindrapo ahafahana manao ny asan'ny tompo dia andeha tsika andeha ho mpandresy miaraka amin'ny tompo ka azakivy aza matahotra fa miaraka amin'ny tompo mpandresy foana dia mbola voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ho azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay dia mbola ary hivavaka isika dia misaotra anao zay ry Jesosy Kristy tompo satria nanaiky ianao nanatanteraka ny iraka nampanaovin'Andriamanitra ray ianao dia nidinanao tetỳ ambony tany zanak'Andriamanitra tsy nisy ota ianao nefa nanaiky nosorana ny ota rehetrarehetra nanaiky noratrana nanaiky nokapohina nanaiky ny zavatra ratsy nataon'ny olombelona rehetrarehetra nanaiky ianao satria nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ray ary zany fanekenao zany no nahasitrana anay ary ny rahanao masina zay nalatsakao no tonga aina ty anatinay fanavotana anay ka ny fahafatesanao dia nitondra aina nitondra famonjena ho anay ka tsy hainay tsy hisaotranao ry Jesosy Kristy tompo ary misaotranao Andriamanitra ray satria ianao no nandamina n'izany rehetra zany ary mbola misaotranao koa fanahy masina satria ianao no mbola miaraka aminay ankehitriny aty anatinay ianao no mbola mibitsika izay afatra men'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ianao koa ianao no fanahan'Andriamanitra misaotranao zay amin'izany ka dia mitahia ny tsiraray avy aminay zay tonga eto na reto manaraka rehetrarehetra amin'ny tambozotra rehetrarehetra reto tompo dia ianao no omba sy tay ary hijery azy fantatrao fa olombelona izahay manana fahalemena tsirairay avy daholy mandaingy izay raha manamarinteny zay raha milaza fa tsy manana zany na ara-bata na ara-tsay na ara-panahy ara-pivelomana ara-piainanao mpianakaviana ny zavatra maro eny efa no diovinao teo amin'ny rahanao masina zany Jesosy teo ankehitriny dia mbola mangataka anao satria anao koa nefa niteny hoe avy aty izay miasa fatratra sy mavesatretana fa za me fitsarana tazoninay amin'ny teninao anao Jesosy ka tonga izay ankehitriny mbola mametraka an'izany zavatra manahirana anay rehetrarehetra ny fiainanay manontolo zany hoentinay eo ambanin'ny hazo fijalianao dia ianao no angatahanay amean'ny vahaolana araka ny sitraponao tsy manery zay fa raha sitraponao dia ianao no anome an'izany ka ampianaro zay anaiky ny sitraponao satria tsy takatra ny fisainanao Andriamanitra zany no angatahanay amin'izao fotoana izao Jesosy dia ny ampitomboanao ny finoana ianao indrindraindrindra ahafahanay manatanteraka ny asanao ampianary koa zay tsy ho variana amin'ny zavatra hafa fa tena hifatoka amin'ny afatra vetika afatra napetraka ao amin'ny fiainanay ny hahalalana ianao fa ianao no tena Andriamanitra zanak'Andriamanitra ianao no lalana fahamarinana fiainana tsisy tonga any amin'ny Andriamanitra ray raha tsy mandalo amin'ny alalanao eny tompo ampianaro zay hiakina amin'izany ary ianao koa mbola naniraka amin'ny fanahinao masina fanahy mahery fanahy mpampianatra aty anatinay zany koa no angatahanay mbola kolokoloinao aty anatinay koa ahafahanay mandeha araka ny sitraponao olombelona zay mety ho solafaka mety ho reraka fa nefa rehefa miaraka aminao zay dia mivoaka mpandresy ka dia ampianaro anay zay anao izay mba hay atoky ianao tanteraka na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana tompo dia mivavaka koa zay ho an'ny tsirairay avy aminay ny fianakaviana rehetra any amin'ny toerana zay misy azy any
eo ny misy ny marary, ao ny misy miady amin'ny fahafatesana. Eny tompo, ianao no manana ny hery rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra, ho tanteraka anie ny sitraponao, ka dia miangavy ihany zay raha mbola miangavy mba amindranao fo amin'ny tsirairay avy aminay indrindra, anatsangananao ny marary, anasitrananao an'ireo, ary izay miady aina farany dia mamindra fo mamela ailoko azy tompo, araka le jolahy teo akaikinao, dia hoe anio ihany ady iona aminao any an-danitra, dia izay mandalo amin'izany toerana izany koa Jesosy amin'izao andro pasika izao dia hoentina eo aminao. Dia ampatanjao ny fianakaviana rehetra, ny fiain'ny olona rehetra, atanjaka ino anao. Dia nivavaka koa zay ho an'ny firenena mandray anay eto, nandrindra fa ny firenena malagasy fantatra fa maro ny zavatra mitranga, faro ny zavatra misy amin'izao fotoana izao eto amin'ity tany ity, ary zavatra tsy vaovao zany satria efa nisoratanao, efa voasoratra anatin'ny soratra masina fa izao vao mitranga, fa dia ankehitriny izay dia mbola miverina miantso anao amin'izao andro pasika izao. Ianao ny tompon'ny famonjena anay, ka dia mangataka anao zay, vonjeo na ny firenenay, na ny firenena ity, na ny vahoaka anao tompo, vonjeo araka ny sitraponao, dia ny fiadananao araka ny teneninao sy ny napetraka ny tonononao taminay, ka zany fiadananao zany no angatanay hirotsaka aminay. Dia misaotra tompo, dia amin'ity fiangonana FPTM indrindraindrindra ny fiangonana fifahaza-manolotrony rehetrarehetra na eto Frantsa na Madagasikara na ny Kanada, naizanaiza misy azy dia apetraka ao ambana fitantananao. Ny fiangonana rehetra koa izay midera sy mankalaza anao androany dia apetraka aminao ho tahinao. Ary indrindra ity FPTM Haute-Savoie ity izay misy anay ankehitriny dia ianao no mahafantatra anay, dia ianao no angatanay tompo hita omba sy aro an'ity fiangonana ity sy ndreo vahoakanao ato amin'ity fiangonana ity, mba ahidera ankalaza atoky amin'ny voninahitra anao, ary araka ny teny hoe aina ny vetra, dia izay no apetraka aminao Jesosy io, dia ianonao zany vavaka zany Jesosy io, misaotra tompo. Amen. Misaotra ny ray aman-drenitsika, nataon'i Jesosy fitaovana ampita zany hafatra izany. Anjaran'ny korala kosa izao ry havany a, natosotsa ny hirany.
dia tonga amin'ny misaotrany tompontsika fa vita ny tapany voalohany teo amin'ny fotoana fideranan'Andriamanitra amin'izao andro Pasika izao, ary zao tsika dia eo amin'ny tapany faharoa ray ny fanasana zay etson'ny tompo atsika. Jesosy Kristy tompo no mbola manasa atsika, manasanao iray latabatra aminy. Ary efa zavatra nomany ho anao izy io fa tsy tonga foana noho ny fitiavany, noho ny famindrapony, indrindra ny fitiavany ianao satria ny fitiavana moa ny lehibe indrindra araka ny teniny tao. Ka hanomana ny fohamam-panahy itsika handray ny tompo dia hivavaka hiantso azy, anefa alohan'izany dia mila manasandratra ny fotsika isika misaina amin'ny tompo dia ny hira efa mahazatra antsika any ao amin'ny 254 ao amin'ny FFPM ataontsika hiomanantsika amin'izany dia avy eo dia arahana vavaka.
Isika eny Jesosy Kristy tompo fotoana efa nomaninao anay izao fotoana andraisana hanantonana ny latabatrao masina andraisana ny tenanao sy isotrona ny rahanao ho fanavotana anay ianao no nanolotra an'izany maimaipoana ho anay ka ndreto izahay tompo anatona anao ka ankehitriny dia mangataka ny hotahinao ny tsirairay avy aminay ho amindranao fo amialanao eloka aza jerena amin'ny fahadalanay izay fa kosa amin'ny olombelona anay amina mino anao ka dia mamindra fo mamela eloka tompo satria ianao nefa nyteny hoe raha mandray anao amin'ny fotsy mendrika izahay dia mety hitondra fanamelohana kanefa matoa izay mitsangana manatona tompo dia mangataka famindra-po ary mangataka indrindra satria famelan-keloka lehibe ny fanafana nomenao anay ka dia mamindra fo mamela eloka tompo dia mangataka aminao zay ankehitriny tompo anamasina ny latabatra masina zay ho raisina eo dia ho tenanao tena ho tenanao Jesosy Kristy ary zay sotrena eo dia ho tena rahanao Jesosy Kristy ianao nefa nyteny izay misotro ny rahako sy mihinana ny nofoko dia anana fiainana mandrakizay ka zany no angatanay aminao ankehitriny tompo dia amasino ny zavatra rehetra amin'ny latabatra masina io tompo amasino koa ny diakona zay izara zany mofo zany tompo dia ho an'ny zay olona rehetra andray ny latabatra masina io dia mivavaka aminao zay tompo ho raisinao tsisy ho lavinao ary dia anao no ampahery araka ny teninao teo koa hoe finaritry fiadanany zany no angatanay aminao tompo amin'izao fotoana izao ka dia ndreto izahay manatona anao ampanetretena tompo dia aza lavina izahay ary dia ampitomboy ny finoanay anao satria zany no fahatokavanay fahazahoanay fahasitranana ary fitsangananao tamin'ny maty izay ankalazanay androany no nanavotanao anay ary namindranao anay hiala amin'ny maizina ho any amin'ny mazava ny ala amin'ny fahafatesana azo ny fiainana mandrakizay dia izany no angatanay Jesosy ankehitriny io misaotra tompo amen dia ny hirany manolotro ny 87 izay efa nalahatra no ataontsika dia iroso amin'ny raharahany manaraka isika fitiavan'ny tompo no manolotra anao an'izany ranonainy zany toy izao ny tenin'Andriamanitra androrenana an'izao sankrimeta masina izao fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rahany ianareo
dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rahako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no mitoetra ho amiko, ary izao kosa ho ao aminy. Ary tahaka na ny rany ray velona, ary izao koa velona ao amin'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko. Ity ny mofo izay nidina avy any an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ny mofo ity dia ho velona mandrakizay. Anamasina ny mofo sy ny divay itsika ho tena raha any Jesosy Kristy. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy iny, dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy, ity ny tenako izay vakina ho anareo, ataovy izao ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia ho izy, ity ny kapoaka ity, ilay fanekena vaovao avy amin'ny rahako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Kanefa mila antsika manadio tanteraka ny fontsika amin'ny Jesosy Kristy, satria andray ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy izay tena sarobidy tokoa sy masina. Araka ny teny amin'ny soratra masina dia mampatsiahy fotsiny hoe, ka nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia ho meloka amin'ny tena sy ny rahany tompo izy. Oka ny olona hamantatra ny tenany, ary oka izy hinana ny mofo sy misotro ny kapoaka, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana na amin'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tenany izy. Noho izany andeha isika anadio ny fontsika amin'ny tompo ary hifono anatreny. Andeha koa isika angataka amin'ny tompo ny hanomezan'ny fanahy masina hanamasinan'i Jesosy Kristy an'izao famantarana izao, mba ho tenan'i Kristy mihitsy no hoanitsika eto, ary ho tena rahan'i Jesosy Kristy mihitsy nosotrotsika eto, dia hitondra aina sy hery ho antsika izany. Ka alohan'ny hivavaka dia ataontsika ny hira amin'ny siranantsika manolotrony ihany 185 ny 4 ihany, dia hivavaka tsika aorianan'izay. Hitsangantsika hiary hivavaka. Jesosy io anatanteraka ny teninao hoe na oviana, eny, na aiza no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka izahay izao. Koa mangataka aminao izahay Jesosy io, tantarao eto ilay teninao manao hoe, makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao anome anareo fitsarana. Sy ilay teninao manao hoe, izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Mangataka aminao ary zay Jesosy ankehitriny, ampidino ny fanahy masina, anamasina ireo famantarana ireto,
dia ilay fanahy masina nilatsaka tao Jerosalema tamin'ny andro Pentekosta rehefa nivory ny mpianatra. Ilay fanahy masina nidina toy ny vairy malala teo amboninao Jesosy rehefa natao batisy ianao. Amasino ny mofo toy ny tenanao, amasino ny kapoaka sy ny ao anatiny ho toy ny rahanao velona izay hosotronay ka hamelonanay, ka hitondra aina sy hery ho anay, ny fihinanana sy ny fisotrona ny tena mandrahanao. Tompo, mangataka aminao izahay, mamindrafo aminay. Amarino izahay fa olomeloka mandrakariva eo anatrehanao. Tompo, amasino koa fa zava-masina no hoaninay, mba tsy hitondra na fanameloana ho anay ny fihinanana sy ny fisotrona ny tena mandrahanao, fa hitondra famelan-keloka tanteraka ho anay. Ny mofo dia raisitsika vakina dia tenan Jesosy Kristy nidina avy any an-danitra atolotra ho antsika ho famelana ny helokontsika. Ny kapoaka, ny fisaorana izay isaorantsika dia raha ny fanekena izay atolotra ho antsika ho famelana ny helokontsika. Koa satria iray ny mofo, iray ny kapoaka, dia tena iray sy ainy iray ary fanahy iray izay mihinana sy misotro amin'ny kapoaka iray eo amin'ny latabatra iray. Fa isika rehetra dia samy mandray sy mihinana izany avokoa. Dia hoy ny Tompo, efa voavoatra izao ny latabatra sy ny fanasana, dia ataontsika ny hira dia hoy ny Tompo, hoento ka zarao, dia mifampiandrasa. Zay ny tenin'ny Tompo. Dia eo amin'izay nanaovantsika ny hira le 752 dia manatona anao miondrika eo amin'ny Tompo.
tsangantsika hoy ny tompo rehefa avy nisaotra izy raisiko ano ity ny tenako izao no ataovy ho fahatserovana na oviana no mihinana ianareo ka mieritrereta ampo asandrato avy reny iranao ka derao ilay mpanjakanao lehibe izay namorona izao tontolo izao tamin'ny mpahendrena be saotra hira fiterana saotra atolory azy saotra hira fanajana ho an'Andriamanitra izany dia araka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana dia natolony tsia nataony hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rahako dia amin'ny fanekena vaovao izany alatsaka ho anareo ho an'ny maro ho famelan-keloka na oviana no misotro ianareo ary misaora ao am-po fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mihino azy fa hanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao izay mihino azy dia tsy ho elohana fa izay tsy mihino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra dia mbola harivavaka isika misaotra anao izay Andriamanitra tsy toa fa nomenao anay ny tena sy ny rahanao Jesosy eo mangataka aminao izahay amin'ny alalanao ihany Jesosy Kristy tomponay noho ny mbola famindraponao lehibe sy mahagaga mba ho asoavinao ireny zavatsoa nomenao anay ireny ary mba hampitomboinao lalandava ny finoanay ianao ary misy fankatiavan'ny mpanomponao misaorany Jehova ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany Jehova ny anaran'ny masina misaorany Jehova ry fanahiko ary aza misy adininao ty tahina rehetra izay mamela ny helokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavotra ny hainao tsy hidina any an-davaka izay manarona famindrapo sy fiantrana anao amen hira manolotro ny 63 no ataontsika eo mpamerenana ny kopy Jesus,
zay voavy nandray ny tena sy ny sotro ny rahany tompo dia hitsangana andray ny afatra avy amin'ny tompo. Jesosy Kristy tompontsika zay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rahany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy koa anie no ampahery sy aro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay. Esory aminareo ny fololentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabahana sy ny fitenenana ratsy ary ny lolopo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany ianareo ka mifampianatra sy mifamela eloka taka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo. Dia mifaliha mandrakizay, mandrakariva, mivavah ka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azo ny mafy ny tsara ary fadio fanao ratsy rehetra. Alohan'ny tsodrano dia ataontsika ny hira 731 ka ny andininy voalohany ihany no ataontsika amin'ny NFPFPM. Minambary aza moa misy latsaka fa dia mialatsiny fa misy adino nay mbola misy ny rakitra sy ny filazam-baovao fiangonana dia avy eo vao manao ny tsodrano isika fa dia roso amin'izay zantsika mbola miarabantsika ry havana nahatratry ty androany ity dia ny paska zay fetintsika kristianina tokoa. Toy izao ny raharaha-piangonantsika androany. Mialoha izany nefa dia tsy hainy tsy saotra ny ray aman-drenitsika dia Dada Topero zany tonga indray tsy nalavy tany fa dia tonga niaraka tamintsika teto nankalaza zany fety paska zany ary tsy izany ihany fa vitan'izany fa nitondra ihany koa ny afatra sy ny fampianarana ho antsika tamin'ity andro manan-daza ho antsika kristianina tika misaotra tompoka ary fanateran'ny vady aman-janaka dia ny tompo hombanao mandrakariva ho tsara mandroso ho tsara miverina tompoka. Manaraka izany dia ny fandaharantsika amin'ity anaty zany sy ny fianarana rehetra dia miverina avokoa. Ny talata dia ny fivorian'ny birao sy ny fampizarana soratra masina iarahan'ny birao isaky ny amin'ny miverina isaky ny amin'ny amin'ny 7:00 azafady. Ny zoma kosa dia ny fianarana ho an'ny mpiandry, io dia voaraintsika amin'ny messenger zany ny ora zay anaovana azy toy ny mahazatra.
ny sabotsy kosa ny fianarany koral ny répétition zany ny hira catéchomène toraka zany ary ny biomana de mitovy am'izay any koa hovarantsika messenger ny ora sy ny fotoana fanomezana amin'izany ny amin'ny herinany io kosa ny lahady 24 avril de manomboka amin'ny 10 ora sasany toy ny mazatra ny fampitoam-pivavahana eto ary eto moa zany de misy filazana anankiroa ho an'ny teknisiana voalohany engaviana zany tsika teknisiana rehetra mba ho tonga 30 minutes 30 minitra mialohan'ny fotoam-pivavahana zany mba isin'ny fanomanana izany mialohan'ny atombohan'ny fotoana 30 minitra zany ny angatahana ny teknisiana rehetra mba ho tonga mialoha 30 minitra fa tsy totaky ny androany zany fa ialana tsiny fa tsy maro taratara ny androany ary ny faharoa de ny louange zany mitovy am'izay koa tonga 30 minitra mialohan'ny fotoana dia toy izay ny raha-piangonantsika androany voninahitra ho an'Andriamanitra ary manaraka izany moa dia isy fameniny kely irison'ny tompona andraikitra ety ambony ety sora tompoko dia faly miarabantsika rehetra tratraty pasika fandreseny ety fanampafotsy moa le satria hoe samba moa tonga eto ny dadany Luka tsy mety raha izy ny teny an'ilay satria miarabatena ihany izy de mangataka ray aman-dreny manainga mavesatra anao mba hitsangana eto ihany koa ny dadany notiavina mangataka ray aman-dreny izahay faingonana FPT Maotsava dia faly mandray azafady mbola misy vahiny anankiray ihany koa kay azafady miala tsiny moa fa mihinam-bary moa misy loaka de faly ny FPT Maotsava dia faly mandray anareo tonga mamangy anay nareo moa hoe mamangy zafy kely ihany koa fa nareo koa dia namangy anay tonga eto amin'izao fiangonana FPT Maotsava zao dia tena hoe faly tokoa zahay satria vangina ray aman-dreny tahaka zao tsy manadino anay tokoa nareo nao anatin'ny vacances ary dia tonga tokoa ianareo mame voninahitra n'Andriamanitra teto niaraka ny faly nanao ny pasika taminay teto dia Andriamanitra manakare-pahasoavana omba anareo ame fahasalamana ho anareo indrindra iriry iaraka amin'ny zafy kely dia tena hoe faly tokoa zahay dia ny fiangonana moa araka ny hitanareo mandritra ny vacances tsy fantatra hafirinareo no aty Haute-Savoie dia ny fiangonana dia misokatra ho anareo mandrakariva isaky ny amin'ny folo sasany ny alahady dia makasitraka tompoko dia mahazo mipetraka anareo manarak'izay fanampy teo araka ny lazay tompona andraikitra dia satria tsara ny andro nandritra ny fotoana taona maromaro tsika tsy mivoaka dia mba hanao sortie kely tsika rapitso hatramin'izao toerana mbola tsy fantatra dia mba mijanona kely tsika rehefa avy eo andinika an'izay sy ny hoentina manomana an'izay tsakotsako zay hoe aiza ny andro moa mbola mangatsika mety hoe tsy eny amoron-drano fa ny eritreritra ihany andritra ny herinandro fa tsy nahita hevitra mihitsy aiza nandeha dia hodinehantsika rehefa avao zay dia mba vetivety kely fotsiny rehefa vita amin'ny fotoana eo amin'ny 10 minitra eo raha ela indrindra makasitraka tompoko sotra ny dada tosolofontsika tamin'izay fanazavana izay ankehitriny kosa tsika ry havana dia iroso amin'ny rakitra hira ataontsika amin'izany dia ny hira 303 mandro sory mpanaraton'i Jesosy ataontsika ny hira mandrapavita ny rakitra Agana
indro jesosy zay voatsirambony tananay atolotray ianao kely dia kely ary apahana avy aminao ihany izany fa ianao ilay Andriamanitra manan-kare-pahasoavana no ameno ny banga rehetra entinay manatanteraka ny asanao. Mahatoky ianao hatrany izay Jesosy ary mahatoky fa ianao tsy mba manary anay ary ianao mijery anay mandrakariva. Mandresy foana ianao Jesosy ary ampangino ny tabataban'izao tontolo izao tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto amin'ity toerana ity any amin'ny farimy rehetra afo. Nandresy ny tomponay mahery ny Andriamanitray ka na iza tsisy maharesy zany Andriamanitra ivavahana izany. Raisy Jesosy fa vokatro ny fonay ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Petraka tsika ry havana. Hira ataontsika alohan'ny tsodrano ao amin'ny FFPM 480 mamin'ny foko. Ny andiny voalohany sy ny faharoa. Tsangantsika andray ny tsodrano avy any amin'ny tompo dia rehefa vita ny tsodrano mbola misy hira ray vao manao ny rainazany an-danitra fa tsy tsonga dia atao misesy dia mbola mamerina hoe mifaly miarabantsika rehetra tratrany Paska dia ho Paska lalandava ny fiainantsika dia miala tsiny indray fa mety mana fa masoko tsy mahita loatra ankehitriny amin'ny allergie dia tsy mahavaky teny be loatra indray dia sarosarotra ihany indray mamaky azy fa tsy maninona koa fa famindrapon'ny tompo ihany iny dia ankatahana famindrapo fa dia ho raisina ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka ka oka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefany izany ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hitay anareo ane ny tompo ka hiaro anareo. Amirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka hiantra anareo
ananatra nytavany aminareo aleny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ataontsika ny atema 5 indro ny ary mandanao. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao ary manova fety sambatra daholo. Amen.